sao no anontany anao de aoka fa tsy mety sasatra sika tily asa fatratra ivavaka isika rehetra dia misaotrana hatrany izay ry Tompon'Andriamanitra eo fa nahazo indray ity fotoana aminay ity ahafahana indray mandray ny teny avy aminao dia mangataka aminao hatrany izay mba hitanay izay tena sitraponao ary mamindrafo aminay noho ny fahotana izay vitanay amin'ny anaran'i Jesosy no namarana zavavaka izany, amen. Ry sekolady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny soratra masina voalahatra torina amin'izao alady ny epifania izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Matio toko fa 4 andiny fa 13 ka hatramin'ny andiny fa 17. Matio toko fa 4 andiny fa 13 ka hatramin'ny andiny fa 17 toy izao no favaky teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala tany Nazareta izy dia nankany Kapernaomy izay amoron-dranomasina ao amin'ny zaratany Zebulona sy Naftaly ka no natao izy mba hatateraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe ny tany Zebulona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina ao any andafiny Jordana, Galilia, tany Jentilisa, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory teny Jesosy ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, amen. Ny epifania moa haitsika mianatra ao amin'ny kilasy dia tsara izany dia midika hoe fisehoana. Matoa misy olo-dehibe zany tsy mahindika an'izay zany dia na izy tsy nandalo kilasy dia na izy nandalo teo ihany fa nataony tsirambina ny sekoly alahady. Fa zavatra tokony haitsika tsara izany hoe epifania izany izay milaza indrindra ny sehoan'i Jesosy tamin'ny Jentilisa. Ny filoha FLM teo aloha moa zany dia niteny mihitsy ny hoe krismasiny Jentilisa. Fomba fiteny koa zany. Inona ny tinambara? Jesosy dia tonga ho an'ny olona rehetra. Misy manko milaza hoe Jesosy dia tonga ho an'ny jiosy rery ihany na hoe ho an'ny taranak'Israely rery ihany. Diso be zay. Ny Jaolina toko fahatelo andininy fahiny ambin'ny folo haitsika tsinjery tsara dia milaza fa ny fitiavan'Andriamanitra dia ho an'izao tontolo izao fa tsy ho an'ny firenena anankiray ihany. Dia anisan'ny efa nanehoan'i Jesosy an'izay zavatra izay tamin'izy voateraka ny nisehoany tamin'ny Jentilisa. Izay indrindra ny tsaroana amin'izao epifania izao na dia tsy mifanaraka amin'izay loatra raha ny teksta hitantsika eto anio. Satria niseho tamin'ireo magy 3 lahy izy. Ireo magy ireo moa dia tsy mpivavaka amin'Andriamanitra zany, tsy mivavaka amin'i Jehovah Andriamanitra, fa
ny kintana zay niseho teny amin'ny lanitra de nazany hoe misy mpanjaka lehibe zay ho teraka eo de io dia mpanjakany mpanjaka. Ka izay fisehoana izay indrindra no asongadana amin'izao epifania izao, ny fisehoana ny Jesosy amin'ny jentilisa. Ka satria izy efa niseho amin'ny olona mivavaka aminy de niseho koa izy amin'ny olona tsy mivavaka aminy, izany hoe ho an'ny olona rehetra izany. Ny tekstantsika androany de mampiseho indrindra fa tany amin'ny tany jentilisa izy no nandeha. Raha mijery, raha manana baiboly tahaka ity isika de mahita tsara fa ity zany tany Zebolona sy Naftaly zany hoe an'olona tsy mpivavaka, de tena nandehanan Jesosy tsara mihitsy ireo toerana ireo satria nahoana ho an'ny rehetra ny famonjena fa tsy an'ny Jiosy irery ihany. Vita aloha iny ny Krismasy, mbola misy moa fankalazana madinidinika fa ny 25 Desambra moa zany vita raha ny tena marina. De zao no mampalahelo amintsika, tamin'ny fotoana Krismasy iny de maro be ny olona tsy zatra mivavaka, aloha tsy ataoko hoe tsy mpivavaka fa olona tsy zatra mivavaka tonga tao am-piangonana antsika tao. Na mpianatra sekoly alahady zany tsy de mianatra izy rehefa alahady mazatra, fa no fatany hoe Krismasy de iny izy ny tonga maro be satria anao tsenjery. De misy tesitra tsika zao, misy tafotoana nahita andreny, de ohatray koa misy olona tsy mpivavaka mihitsy ny hitatsika de tonga tao izy tamin'ny Krismasy de tesitra isika hoe reny ve mba mpivavaka, reny ary olotrao de reny ve mba ho tonga ato. Zao ry sekoly lahady malala, tsy anjarantsika no manilika ireny olona ireny satria zao ireny olona ireny de tiany Jesosy. Eny keke ratsy toetra be ry zareo, misy manao fitafy tsy motana sy ny sisa, fa tiany Jesosy ireny olona ireny. Niseho tamin'ny olona rehetra Jesosy de ndao koa isika tsy anilikilika olona fa anome ny fahasoavan'i Jesosy, ampiseho ny fitiavan'i Jesosy amin'ny olona rehetra. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy ny fimbonana mefana masina ho amintsika rehetra eny hatramin'izao mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Misaotra anao hatrany izay ry Tompo Andriamanitra eo fa nahazo indray izany teny izany. Ampio izay ho tiany olona rehetra ary azoto hitondra ny olona rehetra aminao, aneo ny fitiavanao amin'ny olona rehetra. Amindrafo amin'ny anao fanilikilianay olona sy ny fanakavakavahana izay ataonay amin'ny anaranao nao navana zavavaka izany. Amen. Miranda, Panata, Tirangira, Anilebeti, Manapa, Arutuku, Andira, Zenada, Sanella, Tupulungas, Casaella, Sopinesa, Okeraka, Panini, Fumira, Miranda, Panata, Tirangira, Anilebeti, Manapa, Arutuku, Andira, Zenada, Sanella, Tupulungas, Sasa, Pateraka, Wapakanyimita, Raina, Jesus, Nakawa, Wataina, Fiziani, Tukukainana, Natumeri, Pakarazana, Vatimba, Panopanadalana, Nintendo, Ninejika, Wapakanyimita, Raina, Jesus, Nakawa, Wataina, Fiziani, Tukukainana, Natumeri, Pakarazana, Vatimba, Panopanadalana, Nintendo, Kakalisana mandinika, nanamanang saitana, adinulaw, iputur jenisu. Kamamenu parane kamaruni, sitiala na jesusituni, setungama amunjana. Kakalisana mandinika, nanamanang saitana, adinulaw, iputur jenisu. Kamamenu parane kamaruni, sitiala na jesusituni, setungama amunjana. Wapakanyimita, Raina, Jesus, Nakawa, Wataina, Fiziani, Tukukainana,
ataoko anao orikako sineny eo mba havelao nisy kiara sy toka de tsy maso mandao hiariteran'ilay tsy to fa ny andro noely efa kalazana tsy fanaovana revy sy adalana fitiavana ny dinanity ty ka andao hiariteran'ilay mesie afaka ny mitaraina raha jesosy natao ao an-tsaina fiziany utompony fiainana na ny noely fankalazana fa tsy mba fanaovana adalana ny fetaka fimendrika afaka ny mitaraina raha jesosy natao ao an-tsaina fiziany utompony fiainana na ny noely fankalazana fa tsy mba fanaovana adalana ny fetaka fimendrika C'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier.
Faly miarabantsika rehetra indray manaraka an'ity fandarana ny fitiavana sy ny asa tsara ity. Dauphin Mara no anarako a, zanaky ny fiangonana loteranina malagasy aho avy aty amin'ny synodam-paritany Toamasina, nianatra momba ny fambolena sy ny fiompiana ary misehatra ao anatin'izany tontolo izany ho amin'ny fampiroboroboana ny sehatra asa maitso toy ny fambolena, ny fiompiana ary ny fikajiana ny tontolo iainana. Vitana, ire ou bibi kelika achami elephant kampiri kama hateiza. Mpampianatra amin'ny sekoly manokana ho an'ny marenina ny asako. Aty amin'ny sekoly manokana dia vitsy ny ankizy, 10 na 12 eo. Raha ampitahana amin'ny sekoliny rehetra izay miisa 70 na 80 eo. Noho izany dia voajery tsirairay ny ankizy aty amin'ny sekoly manokana, ary koa misy ny taranja manokana. Anisan'izany ny fampitenenana izay tsy hita ary tsy ho vita raha tsy aty amin'ny sekoly manokana ho an'ny marenina ihany. Tena tsara ary ilaina ny sekoly manokana ho an'ny marenina. Mbola kely dia efa nianatra teto amin'ny akama, izay ankizy mahay teny tanana ary mpampianatra koa mahay teny tanana ka mora azoko ny zavatra ampianarina ary mora ihany koa ny fifandraisana. Zaho tamin'ny mbola kely afaka CPE ary afaka BEPC ihany koa. Zaho za classe de seconde ary anomana baka koa atsoatsy. Hitako fa tsara sady ilaina ny sekoly voatokana ho an'ny marenina. Eny tena tsara tokoa indrindra amin'ny lafin'ny kalitao, saingy misy fetrany ihany. Voalohany, lafo kokoa ny saran'ny fampianarana. Faharoa, mety ho sahiran'ireo ankizy ireo amin'ny fiainam-piarahamonina raha zatra loatra mitokana. Fa azo vahana nefa izany olana izany. Ho anay eto dia ny ankizy tsy manana fahasembanana indray no asaina miara-mianatra amin'izy ireo eto. Amin'izay dia sady lasa manana andraikitra ho modely ho an'ny fanabeazana mampiatindray ny sekoly manokana toy itony. Favakontsika tompoko. Ry rainay tsara indrindro, misaotranao izay noho izao fotoana izay ionanay eto amin'ity fiangonana ity izao. Dia misaotra satria ianao no mamangy eto ankehitriny, koa dia tao amin'ny anaranao izany famangina izany. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
falomerabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i jesosy tratra ity alahady ity izay natokany FLM Ambato Vinaky ho andron'ny sembana dia tsaroany FLM Ambato Vinaky manokana amin'izany ny akama misy zava-dehibe olazaina amintsika koa dia natokana ho amin'izany ny fandraisam-pitenenana eto 3 herinandro eo lasa izay dia nahazo taratasy amin'ny fomba ofisialy izahay tompon'andraikitra fa ny mpamatsy ny akama izay nahazatra nandritra ny 30 taona mahery izao nanao izany famatsiana izany foana noho ny toedrara maneran-tany noho ny rivotra mitsoka maneran-tany dia nilaza tamin'ny fomba ofisialy izy ireo fa ampitsahatra ny famatsiny ny sekolitsika any amin'ny akama io noho izany dia misedra fitsapana mamaivay isika fiangonana amin'ny alalan'ny akama manomboka ny taona 2024 io manomboka ny janoary lazaina amintsika fa misy banga 500 tapitrisa ariary isa-taona ny fampitsarana izany famatsim-bola izany ny mpianatra ny mpanabe rehetra dia ao anatin'ny tebiteby sy ny aya amin'izao fotoana izao mbola misy 3 volana latsaka eo mbola isin'ny famatsiana aloha mandrapatonga ny desambra tonga ny janoary 2 janoary 2024 ny olona rehetra mifaly tratran'ny taona vaovao izahay mitebiteby iaina izany atao hoe tsy fisina izany eto dia manao antso avo zany izahay ho antsika fiangonana mety ho amin'ny alalan'izao fandraisam-pitenenana izao no misy olona misy ny tsirairay misy ny fiangonana kasian'i Jesosy mba anokatra lalana azahoana famatsiana vaovao indray azahoana manabe ireo mpianatra izay miisa 200 latsaka kely ao amin'io akany io koa dia manao antso avy tompoko ny amin'izany raha ianao ilay kasian'i Jesosy afahana manabe indray ireo ankizy ireo manomboka amin'ny 2 janoary taona 2024 ny vaovao mahafaly dia izao manana an' Jesosy tsika azy ny asa dia inona fa tsy katona zany fanabeazana izany dia asehontsika sahady fa atsika io ary asehontsika amin'ny alalan'ny asa fa Jesosy no tena miasa ao anatintsika ho an'izany sekoly izany dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina rery an'izao raha Amen.
fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:40. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mehitra toko 9 andininy 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny raika amin'ny 70 teboka MHz izany.